Faly miarabantsika rehetra tompoko lasy sy tompoko vavy izay manaraka ny fandarana dinika indray tonga soa atao anatin'ity fandarana ity ianao. Miarabantsika rehetra natratra ny taona vaovao ny ekipa rehetra eto amin'ny MBS indrindra fa ny mpikarakara sy ny mpandrindra ary ihany koa ny mpanolotra ity fandarana dinika ity. Andriamatoa Alatsinainy izay solombavambahoaka ny Madagasikara no vahintsika izy moa zany mazava ho azy de voafidy atao amin'ny district na Tsimondrano. Miarabanao Andriamatoa solombavambahoaka. Tonga soa eto amin'ny plateau ny MBS ato anatin'ity taona vaovao ity. Miarabanao Andriamatoa Janoary ary faly miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy indrindra isika vahoaka ato anatin'ny district na Antananarivo Tsimondrano. Arabaina manokana isika amin'izao fiandohan'ny taona 2024 zao. Arabaina satria nahatratra izany taona vaovao zany ary antenaitsika ny hitondra soso fambiazana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra ity taona vaovao ity. Magasitrakanao aloha Andriamatoa solombavambahoaka nanaiky ny fanasana tato anatin'ity fandarana ity na de somary tampotampoka ihany aza izay fanasana izay asaina ihany koa ianao mpijery anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany satria io mpanatanteraka ao anatin'ny fiainam-pirenena amin'izao taona vaovao izao ny adihevitra iarahana eto. Andriamatoa solombavambahoaka lasy ny taona 2024 miditsika amin'ity taona vaovao ity. Raha ny angom-baovao izay natao aloha zany de mbola orinasa maro no sahirana izay mivondrana ao anatin'izay ma zany taorinin'iny crise izay nalovany firenetsika tao anatin'ny valanaretina Covid-19 iny. Miandoha ny taona vaovao ity mety anao ahoana ny fiainan'ny vahoaka malagasy indrindra fa eo amin'ny resaka sosialy mifandraika indrindra amin'ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024. Misaotra anao nametraka an'izay fanontaniana izay Andriamatoa Janoary ary tena mipaka tokoa amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy ny resantsika. Anisan'ny mpikambana ao anatin'ny vomera ny teti-bola ny anivon'ny anteny miaram-pirenena ny tenako ary nahita tsara ny voarakitra zany teti-bolam-panjakana 2024 zany. Ity ampiandohana de tiako ny manamarika fa mampanahy ny iainantsika amin'ity taona 2024 ity satria tsy mifanaraka amin'ny zava-misy eny fotony ny fomba nananganana an'izany teti-bolam-panjakana zany. Everinay mihitsy aza fa toa tsy teknisianina malagasy no namolavola azy fa toa ny aina tamina mety baiky midy na sanatriny vava no voaray ka lasa mety manaonao foana ireo teknisianina atsika. Raisiko manokana ohatra eo amin'ny tany arikarena fobe atsika ohatra zay moins 4% tsika amin'izao fotoana zao raha araky ny voalazan'ny Banque mondiale farany teo. Raha ny fanazavana nentin'ireo teknisianina nefa tena anivon'ny anteny miaram-pirenena dia antenaina fa hiakatra any amin'ny plus 4,5 tsika amin'iny amin'ity taona 2024 ity. Zay mahavarina ihany na de atao hoe tsy pahay ara-teo karena ary ny tena mahita an'izany taremarika aroson'ireo teknisianina. Maro ny fanontaniana napetraka tamin'izy ireo mahakasika an'izany ka hita ihany ny antsoina hoe tsy fahafehezana an'izay fanazavana tokony ho azo manoloana ny teti-bola iny satria hita taratra fa misy ny endrika baiky midy nangano ilazana azy efa tena miatra amin'ireo teknisianina. Izay no isintomako no saitsika amin'izao fotoana izao fa ahina ny mbola fahasarotana lalindalina kokoa amin'ny sehatra ara-teo karena eto Madagasikara amin'ity taona 2024 ity. Fanampon'izany araky ny resahanao teo ny fisian'ireo mbola orinasa maro na nakatona na voaterin'ny katona vokatry ny zavatra nisy teto amin'ny tany sy ny firenena. Raisiko manokana ohatra ny orinasa Ambatovy fantatsika tsara fa anisan'ny orinasa lehibe izy ireny sady tsy vitany mampidi-bola betsaka ho an'ny kitapom-bolam-panjakana reny fa anisan'ny mamelona olona maro ihany koa zay mivantana sy ataontsika hoe akolaka. Raha ny vola tokony ampidiriny zany orinasa Ambatovy zany zao amin'ny teti-bolam-panjakana de manodidididina amin'ny 44 millions
de dollara isam-bolana isam-bolana no tokony niditra kanefa noho ny toedrarahana izy teto amin'ny firenena de mikatony zany orinasa zany mandraky ty androany zany zany a de anisan'ny fatiantoka lehibe ho an'ny firenena akoatr'ireo a ny mpikambana ny orinasa mpikambana anatin'izay ihany koa na me fanamariana fa maro izy ireo no mikatona am'izao diky zany a fa reny orinasa indrindrindrindra ny zone France zay hitantsika reny a maro ny tokatrano velomy reny a dia maro mifanaraka am'izay koa zany a ireo tsy anasa very asa ary tsy manana antom-pivelomana intsony a am'izao fotoana zao zay no ahitana taratra ny hoe ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo a dia ina no mbola fahasarotany zany taona zany ny rarina moa mba tsy hiverenany zany aretina covid-19 zany am'ty taona ty a fa mba nitodiana makany amin'ny sehitry ny ara-toekarena isika malagasy andriamatosolombavambahoaka mahitsy be nga am'ty fantaniko ty satria ny zavatra misy amin'izao fotoana zao de tsy takatry ny kely vola intsony ny atody araky ny iran'ny mpanakanto izay a mety hanao ahoana zany ny fiainana aorinao raha toka hoe tsy misy ny fepetra matotra ho raisin'ny fanjakana indrindra fa eo amin'ny resaka hoe fitotongana ny sandam-bola malagasy inona ihany koa mety mahatonga an'izay zavatra zay voalohany aloha ny fanamariana azo atao a dia tena tsy voafehan'ity fitondram-panjakany ty mihitsy a ny sehitry ny fitantanana ara-toekarentsika zany satria zavatra tsy ary nisy teto amin'ny tany sy ny firenena izany hoe fitonjato ariary ny kapoakany vary ary mitovy lanja am'izay ihany koa ny vidin'ny atody a am'izao fotoana zao reny zany de efa ahitana taratra amin'ny hoe fiakaran'ny vidim-piainana tsy voafe faharoa de ny fidinan'io sandam-bola atsika io ny fidinan'ny sandan'ny ariary zany a zay raha tsy diso androany a de efa manodidina ny 4808 ariary a ny euro anankiray izay zany a no ahafahatsika mahita hoe tena latsaka lalina ity firenentsika ity ary sarotra ny anarina azy itsika nefa tsy nandalo ady fa aretina ary le aretina raha hoarina raha ny amin'ny firenen-kafa de azo lazaina fa mbola vitsy ihany ny olona tena vomafy a ny arany zany aretina zany zany hoe tsy tokony ho fialana andraikitra ho an'ny fanjakana zany a ny fisiny ny aretina iny satria raha jerentsika ohatra ny aretina hafa toy ny tazomoka afaka jerevantsika angamba ny atotanisa fa mbola nahafaty olona maro ny aretina tazomoka eto amintsika noho ny covid-19 tsy mirary akorytsika sanatry ny vava ny fahafatesan'olona fa ahafahatsika vahoaka kosa manao ny fampitahana manoloanany fitantanana ny firenena satria raha raisin'ny fanjakana fa antony anankiray lehibe tsy nafahany toekarentsika nandroso ny fisin'ny valanaretina teto amin'ny tany sy ny firenena dia hoy aho hoe mety tsy mariny zay fa ny sehatra fitantanana ny raha-pirenena mihitsy a no tena mbola hoe tsy voafe anga matoa toy izao tsika ny ainan'ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao mariako etona fa raha nisy ny famoahany tambazotra tserasera reny zao a dia faharoa amin'ny faranytsika amin'ny filaharana eto am'izao tontolo zao mba tsy ilazana fa hoe farany ozy ilay olona anankiray zay satria ilay farany tokoa de tsisy ny teny hoe izy le firenena tena farany fa alohan'ny farany i Madagasikara raha tany amin'ny vanim-potoana nanaovana fampelezan-kevitra ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao a de nanambara fa tsy ho farany tsony tsika fa ho sangany ary itsika ara de mbola mety apindrana ho amin'ny firenen-kafa ankehitriny rehefa de mampalahelo ary mahonena ny fahitanany zany laharana misy any Madagasikara zany toa menatra ny tena satria de samy tompona andraikitra eto anivon'ity firenena malagasy ity raha mahareany zany a ary
atao hoe ny fijeren'ireo firenen-kafa anyty Madagasikara ty de lasa atao hoe membotra ary membotra foana no hita taratra amin'ny lafiny ary ekonomika eto Madagasikara. Mahakasika zay indrindra matoa solombavambahoaka satria efa ndresaka hoe fiboana sy ny fepetra ara-pahasalamana zay antsika nandritra n'iny valanaretina coronavirus iny ny tiako antanina hoe atao anatin'izay fiboana zay isan'ny angadiny ty fitondrany ty moa zany ny fampanantenana vahoaka hoe misy an'izao ndray anangana ohatran'izao tsika ho izina ohatran'izao ny atsangana ny zavamisy tamin'ny volana menga amba raha tsy diso andre matoa solombavambahoaka atao anatin'iny fiboana iny ny laza karazana tetikasa antsoina hoe plan marshal ny filohan'ny republika ary efa tafiditra tao anatin'ny teti-bolam-panjakana izy io tao anatin'ny fivoriana ara-potoana nataonareo voalohany tamin'izay fotoana zay ahoana ny fomba fijerinao hoe mety firisan-jato tao anatin'ilay plan marshal izay nidradradradraina sy nampanantenaina anaovana ohatran'izao anaovana bâtiment anaovana lalana no efa tanteraka amin'izao fotoana zao satria tsy adinany koa fa nisy indray ny fampanantenana vaovao tamin'ny farany taona teo. Misaotranao nametraka an'izay fanontaniana zay. Eto aloha de valalanina mihitsy ny vahoaka malagasy amin'ny fanovanovana anarana tetikasa. Raha tany anatin'ny fiatrehana ny valanaretina Covid tsika de nandray an-tanana ny fanjakana amin'ny lafiny sosialy kanetiny ny voambolana toy ny tosika fameno, fatsitsinjo, kalitsinjo sy ny sisa de fanina le vahoaka malagasy hoe aiza moa no fempotoana fiafarany le antsoina hoe vatsitsinjo ary aiza ny fempotoana fiafarany ny antsoina hoe tosika fameno. Reny zany de fa anisan'ny karazana manœuvre dilatoire ihany ataon'ny fitondrana ary atao hoe mahavalanina ny vahoaka malagasy. Ankehitriny indray dia mitodika amin'ny resaka tetikasy tsika ao anatin'ny voasoratra tao anatin'ny teti-bolam-panjakana tokoa nasipanitsiana taona 2024 zay nandalo teny anivon'ny anteny meram-pirenena ny volana Mai sy ny volana Jona 2024 ny LFR ozy izy tsika 2020 zay nahitana an'io resaka plan marshal akapobeany ao anatin'izy io de ny hoe ny ahafahana manao fotodrafitrasa toy ny sekoly barao-panjakana lalana sy ny sisa. Raha jerena nefa ny zavatra ny ainatsika tao anatin'ny ambolana farany satria raha marina zany de nanomboka any amin'ny volana Jolay taona 2024 tany ka mandrapahavin'ny Desambra 2024 no tokony ahitana taratra amin'ny fanatanterahana an'ireny tetikasa reny raha nolanina teny anivon'ny anteny meram-pirenena sy ny anteny meran-dolona ny volana Jona 2024. Indrisy nefa misy afaka manome taremarika mazava ve tsika hoe atraiza firisan-jato ny tena vita fa raha amiko manokana dia ataoko hoe vitsivitsy angamba no anyainga kanefa ny teti-bolatsika dia efa tapitra ny taona budgetina zéro ny fanjakana nakaiza zany ny tantanana ny teti-bolam-panjakana tao anatin'ny ambolana farany tena nakany amin'ireny tetikasa reny tokoa ve fa laza miara-mahita angambontsika fa tsy mbola nahitana taratra loatra. Anisan'ny voalaza tao anatiny iny ohatra ny tetezana miantona na ny flyover zato ka zay indrindra mantsy tsy mbola nisy fanombohana tapitra iny ny taona zay zany zavatra anankiray fotsiny ho resahako aminao. Misy indray ny fampanantenana zay voalaza tamin'ny kabariny filoham-pirenena ny faraika amin'ny telopolo ny volana Desambra 2024 iny mbola marobe ireo fampanantenana no resahan'ny filoham-pirenena. Eto de milaza hoe sanatria ve tsika vahoaka malagasy mbola voafitaka indray satria raha izany fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena zany nge de tafiditra ao anatin'izany no hoe ligne téléphérique tsisy maharatsy an'izany fa ahoana ny fomba hanatanterahana azy inoko fa zany fitaovana zany de andeha amin'ny alalan'ny herinaratra eto amintsika raha délestage no misy tsy maharaka ny herin-jiro men'ny jirama amin'ny fomba ahoana no hanatanterahana an'izany eto amin'ny tanàna Antananarivo zany hoe very tanteraka indray aloha zany le tramway zao mbola nyresahany ihany koa le resaka tramway satria tany amin'izy mbola candidat
obe ny tanàna Antananarivo nefa nyresahana izy io latsaka filoham-pirenena izy a mbola namafisina izy io ary mandraky ty androany raha jerevantsika zany vanim-potoana zany efa 10 taona mahery anie zany fampanantenana zany aiza tsy mety tanteraka mandraky ty androany izay zany no anamariana hoe tena ao anatin'ny fahamatorana ve ny fomba iresahan'ny filoham-pirenena any reny tetikasa reny fa raha ny fijerina iazy mantsy a de toa zay zavatra mety tonga ao an-tsainy ihany a no lasa lara-pamehana fa tsy le zavatra tena maharary ny vahoaka malagasy tena sahirana tompoko ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao ary atao hoe tsy manana ankoanina ozy izy tsika ny filazantsika azy fa amafisina mihitsy ny ity teny ity hoe tsy mahita mihitsy le anikoanina zany hoe le anikoanina mihitsy ny tsy hita noho ny zavatra misy iainana am'izao fotoana zao sarotra ho an'ny malagasy am'izao fotoana zao ny akamarony a no mitady an'izany hoe sakafo hoanina androany zany de hita androany fa mitrosa ny akamarony ary vokatra zay fitrosany zay a de fahatrana lalina ary mitohy miaina n'le vahoaka malagasy reo zany de vokatry ny mety lafim-pitantanana tsy mahomby amin'ny raharam-pirenena ny mahatonga an'izany lasa le vahoaka malagasy ny maro anisa no mizaka noho ny tsy fahafehezana ny fitantanana firenena anankiray mifandraika am'izay resaka sosialim-bahoaka zay any angamba eny mifandray am'izay resaka hoe tetikasa ny filohan'ny republika zay azadino andre matosolo-bavambahoaka fa ny sosialim-bahoaka am'izao tena marary tanteraka mihitsy a raha iresaka tsika mahakasika ny resaka jiro sy rano indrindra fa natao anatin'ny fiboana iny a tena makarary ny vahoaka ianao solom-bavambahoaka avy any atsimon-drano a mahafantatra tsara ny zavatra iainany mponina enitosy raha ohatra hoe enitosy moa zany tena malaza am'izao hoe tena miaina ao anatin'ny fangirifirina amin'ny resaka jiro sy rano io ny mponiny itosy ao anatin'ny teti-bolam-panjakana dinina revo hoe tsy mba misy mihitsy hoe fanatsarana na fikojakojana satria azadino fa sika amin'ny resaka jirama misy foana ny famatsim-bola azo a mahakasika n'io resaka jirama io inona tena fomba fijerinao a ny hoe antony mahatonga ny hoe fitavozavozany ny fanjakana amin'ny famahana ny ty olany jirama ity eto a de miantso amin'ny tompona andraikitra zay mpanapa-kevitra fa rehefa tsy mahavita na tsy mahafehy ny asany ny tompona andraikitra ao amin'ny ministeran'ny angovo sy ny herinaratra de mba handraisy fanapahan-kevitra re fa de tena mijaly de tena mijaly ny vahoaka malagasy amin'ny lafiny herinaratra raha tsy hiteny afa-tsy ny faritra itosy fotsiny a malilo ny sofiko amin'ny mahasolo-mavambahoaka na rehefa midiny ny fotony a de miona am'ireo vondron'olona samihafa de anisan'ny hitaraina n'ireo olona reo matetika io tsy fahampiana amin'ny lafiny herinaratra sy ny rano io efa nisy ny fiaonana mivantana tamin'ireo ministra tompona andraikitra teny amin'ny tao anatin'ny fivoriam-be ara-potoana zay ny tenako mihitsy no anisany nangataka mivantana teo masony ny ministra tompona andraikitra ny hoe jereo akaiky re io fanomezana rano fisotro madio amin'ny faritra itosy sy ny mba tsy hisiny zany délestage matetika zany amin'iny faritra iny fa de tena mijaly mbola velona reo olona reo fahitako azy manko de ohatran'ny tsy fandraisana andraikitra no misy fa toa endrika fisehosehoana indraindray midiny any atoerana de manao fivoriana ao anatin'ny fotoana foy a de mampanantena fa hovaovao ao anatin'ny fotoana foy ihany ko le olana kanefa dia efa amam-bolana taoarinan'ireny ny dinana tany reny a mbola tsisy vokany hatramin'izao fa raha ny zavatra nisy teny itosy de efa tena amatonany eny zany tsy fisina rano fijalian'ny olona rano zany amin'ny faritra itosy iny izay zany no ametrahako ny atao hoe afatra na ny fangatahako mihitsy amin'ny tompona andraikitra ao aniva ministera tena mba jereo akaiky re a iny faritra itosy iny eo ihany koa ny sehatry ny lalana ombenombeny a de miteny an'ity foana tena tsy azonao everiny sainao mihitsy a ny fahitana ny aratsian'ny lalana makany amin'ny hôpitalin'ny itosy
tsy ndray mandeha no miteny an'izay fa amafisika eto androany ary tsy reraka miantso am'ireo tompona andraikitra zay tandrify an'izany mariako manokana fa route régionale izy io zany hoe any région any région no tokony ikojakoja na anamboatra azy na ny faritra zany eo anelanelan'izay nefany a nandray an-tanana ihany na de tsy anjarany aza ny be ny tanàna tena toerana zay voakasika io faritra io fa fantatritsika tsara ny tetibola zay iainan'ny commune indrindra moa nandalo an'ireny fotoatsarotra reny tsika menakavy ka amafisiko izay fangatahany vahoaka any amin'ny faritra itosy zay mahakasika an'io lalana makany amin'ny hôpitaly io zay lalana tsy mihoatra ny 2 kilometra nge zany lalana ratsy tena hoe tsy azo andehanana zany e mino aho fa reniny tompona andraikitra tandrify zany a mba hijery akaiky ny fanatanterahana an'io fanamboaran-dalana io iny ary indray matosony mbavambahoaka amitoetrany ny adihevitrintsika no sady mamaraparantsika satria irosotsika indray angamba ny mahakasika an'ilay olana tany atsimon'ny inosiny ny resaka kere satria nisy ny fanirahana reo délégation na rany maromana koa moa zany ny filoha marikaravalomana na tany antoerana nanatsitra fanampina ho an'ireo tratry ny kere any atsimo ireo ina ny tena antony na tonga ny antokotiko Madagasikara nanao an'iny fihetsika iny ampanatretena aloha no nanatanterahana azy ary isaorana manokana eto a ny filoha marikaravalmanana nanao an'ireny fanambarana ireny a amin'ny hoe ny zavatra rehetra azoko mandritra ny fankalazana ny tsingeritaona naterahako a de ho atolotra ho an'ny vahoaka sahirana na ny kerea any atsimo eto ihany koa moa dia manararoatra maneho an'izay fisaorana an'andriamatoa filoha marikaravalomana an'izay a sy ireo malala tanana rehetra na foy a ka nahafahana nijery an'izay lafy ny ara-tsosialy ny mponin'izay ny mpikambana ao anatin'ny atokotiko Madagasikara dia olo-pirenena ary amin'ny maha olo-pirenena zay a de mahatsiaro manana didy manoloana ny mpiray-tanindrazana fantatsika fa tena ao anatin'ny fahasairanana lalina ny olona any atsimo ary ireo délégation nalefy reo moa inoko fa mbola isy fandarana manokana zay tena hitondrandry zareo fanazavana sy atao hoe vavolombelony zavatra nisy tany fa amiko dia matehidera ny fihetsika zay nataon'ny mpikambana rehetra ary indrindraindrindra ny filoha marikaravalmanana nijery manokana n'izany sosialy mbahoaka zany satria zahay le tena maharary ny olona aloha am'izao tsika amin'ny teny zao na ny rano nosotroana aza dia tsy misy tany am'ireny faritra reny ekena fa nahazo famatsim-bolo tsika zao tamin'ny zareo firenena amerikanina zany a 100 millions de dollars raha tsy diso a hijerena manokana ny lafiny ara-tsosialy ny any atsimo engany mba tena andeha araka ny tokony ho izy ny fitantanana izany fanampiana zany satria maro ny fanampiana efa azotsika na tamin'ny atrehany any valanaretina covid-19 zany zay angatahan'ny fiarahamonim-pirenena ny atoko politika ny olo-pirenena tsotra fangatahana ny hoe avoay mangarahara ny fitantanana azy zay mandraky ty androany mbola tsy nisy tena sa namoaka an'izany mangarahary zany mahakasika ny fitantanana nireny aretina reny a fanampiana tamin'ireny aretina covid-19 reny a engany mba tsy ho toy izay ny fitantanana an'ity fanampiana manaraky ty satria misy tetikasa tokoa ao ara-tsosialy a kanefa moa fantatsika tsara fa manahirana ny fahitana ny hoe rehefa misy ny fizarana tamin'ireny fanampiana reny ohatra tany aloha de misy ny mizanona tsindrinila tsy misy zany lay atsotsika hoe zaramira indraindray a fa lasa voafantana ny olona misitraky kanefa dia maro ny olona tena hoe tafalatsaka ao anatin'izany fahasairanana lalina zany ary raha ny zavatra nisy tany atsimo fahitana azy a de tena ilaina ny manometraka tetikasa maharitra ho an'ireo vahoaka ireo a satria dia efa tsy afaky ny alany am'ireny toerany reny tsony izy efa io ny tanàna fonenany
Dikan'izay dia anjarantsika tompona andraikitra anjarantsika tompona andraikitra ao anivon'ny fanjakana zany no mijery vahaolana maharitra mba tsy hiverimberenany zany tsy fanjarian-tsakafo sy ny kere zany any amin'iny faritra atsimo iny. Eto am-pamaranana Andriamatoa Bavambahoaka de mamela ianao ametraka an'ity fanontaniana ity satria ity fanontaniana ity zany avy amin'ny mpijery sy mpanaraka ny fandaharana dinika ao anatin'ny tambajotra serasera ihany koa. Taorin'ny fifampiarabanana tratry ny taona raika amby roapolo sy roa arivo teny faravohitra ny farany herinandro teo dia isan'ny nazahoana fanakanana maivaivay ny kabary izay nataony mpandray fitenenana nandritra iny fotoana iny izay eritreretin'ny olona fa tsy haritra ny taona telo amby roapolo sy roa arivo itsony ny antokotiko Madagasikara fa anoka-panjakana. Tena izay tokoa ve? Voalohany indrindra dia amaliko an'izay tsy manana eritreritra velively aloha ny antokotiko Madagasikara amin'ny hoe sehitry ny fanonganam-panjakana. Tsy ny antokotiko Madagasikara no ame ohatra ratsy ny vahoaka malagasy. Ary naseho an'ny antokotiko Madagasikara hatramin'izay ny fanajanany zany hoe tany tandalana zany. Mety eritreritry ny olona zay mety zatra nanao an'izany angamba. Fa raha ny antokotiko Madagasikara dia tsy mieritreritra an'izany. Ny fanamarihana kosa nefa dia n'izao no hoe raha ny zavatra misy hita sy iaina ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao dia ahina ny isiny ny antsoina hoe explosion sociale. Satria tena tafalatsaka lalina ao anatin'ny fahasahiranana ny vahoaka kanefa le fitondram-panjakana zay natenainy anirina indray no tao sanatria ampivandravandra. Ka eo no ametrahanay mahakasika an'izay no hoe tsy dia avy amin'ny antokotiko Madagasikara angamba ny tsy mahandra ny taona telo amby roapolo sy roa arivo fa ny vahoaka malagasy mihitsy ny mety tsy ahandry raha sanatria ka tsy mahita vahaolana amin'izao zava-misy iaina ny vahoaka izao ny fitondram-panjakana malagasy. Makasirika anao Andriamatoa Bavambahoaka teny fosy famaranana avy aminao ary. Eto am-pamaranana dia manatitra ny fisaorana ho antsika rehetra izay nanaraka ny fandaharana na eto toerana na ny ivelany. Ankasitrahana feno itsika Andriamatoa Germain sy ireo teknisiana ny kirakira ireo vata maro-bokotra ahafahana mandrindra izao fandaharana izao ary mametraka ihany koa ny afatra ho an'ny vahoaka malagasy. Voalohany ho an'ny afatra avy amin'ny antokotiko Madagasikara sy ny atao hoe ny fanoherana dia mbola amafitsina ny hoe aokare mba hipetraka eto amin'ity firenentsika ity zany antsoina hoe tany tandalana izany ary mba ao anatin'ny fangararana no hitantanana ny firenena. Manarak'izay dia miantso amin'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny Bianco sy ny samifina mba hijery akaiky mahakasika an'ireny ataontsika hoe révélation efa nataon'ny vice président CNI teo aloha reny satria inonay fa misy tsy nandehandeha ho azy aloha le fanambarana ray zay faharoa dia miantoka ny hoavin'ity fireneny ity ny fahalalan'ny vahoaka malagasy ny marina mahakasika ny doublon zay taona anginginy zany tao ao ka amafisina etona ny fandraisanareo andraikitra manoloana nyreny zavatra reny fa anisany mety aplamina amin'ny firenena ny fahazahoan'ny vahoaka malagasy ny vaovao marina mikasika an'ireny zavatra ireny. Eto ihany koa moa dia miantso antsika vahoaka malagasy ihany koa amin'ny firaisan-kina satria efa ao anatin'ny fahasahiranana antsika. Raha ao anatin'ny fahasahiranana antsika no sanatry ny vava hifanipaka toy ny valalakarona dia tsy afaka miroso amin'izany hoe tena fampandrosoana ny firenena zany. Ka anjarantsika vahoaka no mandanjalanja ny lalana tokony ho ale manoloana ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao fa tsy diso ny tenin'ireo toalavantsika taloha hoe ny firaisan-kina no hery ary ny mitabe tsy lany mamba ka antenaina zay endrika firaisan-kina eo malagasy zay mba atongavana makany amin'ny
lalana iombonana ahafahana manavitra nyity fireneny ity. Eto io mpamarana ihany koa dia tiametraka fanamariana kely ny hoe mba homendrika ho an'ny Madagasikara ny eny malagasy, ary ity Madagasikara ty ihany koa de mba ho an'ny malagasy fa tsy ho an'ireo vahiny zay atao hoe manjaka mihitsy am'izao fotoana zao amin'ny aretsika malagasy amin'ny sehatra fandroanana ireo arena kibon'ny tany sy ny arena ambonin'ny tany fa lasa ilay vahoaka malagasy indray no mangatakatiny atao mipitrapitra ao anatin'ny fahasairanana lalina, koa dia atsipony tady eny Tandrok'Nomby ary atsipony teny any am-pony Mahalala. Misaotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy, samy hotain'Andriamanitra tompoko. Mbola mamerina ny fisaorana anao Andriamatoa Solombavam-bahoaka nanaiky ny fanasana tato anatin'ity fandarana ity moa zany no fandarana voalohany tato anatin'ity taona vaovao 2024 ity. Saorany ianao mpijery nanaraka izany hatramin'ny farany mankasitraka ny teknisianina veloma ao amin'ny fandarantsika manaraka indray.